Andraikitry ny faritany miaramila voalohany eto Antananarivo dia mizara roa mazava tsara. Ny anankiray voalohany atao hoe sécurisation urbaine, izany hoe fitandrona amin'ny fahalemana eto amin'ny Tananarivo. Ny anankiray faharoa misy natao sécurisation rurale. Dia ny hitantsika androany zany dia sécurisation urbaine. Sécurisation urbaine indray mbola mizara roa ihany koa. Misy natao hoe patrouille à pied, circuit de patrouille filaza azy izay indraindray ampiarahana fiarakodia arakaraka ny vanim-potoana. Misy ndray koa nefa natao hoe point sensible à garder, izany hoe zany reny hitantsika tany Ambodivona reny misy miaramila miambina ao anatiny. Izy ity zany akory tsy hoe fanandrify amin'le fotoana anaovana fampelezan-kevitra, fa efa fanao eto amin'ny faritany Antananarivo. Fa naseho amintsika fotsiny androany hoe aiza daholo misy patrouille militaire. Eto amin'ny faritany Antananarivo zao ato ampovoany dia misy 10 ireo corps mandefa. Le corps mandefa reo raha mandefa 10 mandefa folo avy dia fa 100 zany ny patrouille mandeha amin'ny alina. Misy natao hoe patrouille avant minuit, misy natao patrouille après minuit. Fa kosa zany tato ato dia nasina le andro atoandro araka ny fanazavana ny chef de corps teo noho ny fidin'ny olona zay manano sarotra. Dia amin'ny alina koa zany efa misy le fampietran-draisina fiaraha-miasa amin'ny police sy ny gendarmerie amin'ny fakanokontonana bara le amin'ny andro alina mba tsy sin'ny ady sy ny saritaka eny.